Faifandresaka ny zava-misy ao anivon'ny fampianarana ambony izay ihany isika dia nisokatra omaly ary aritra atelona ilay hetsika salon de l'étudiant eny amin'ny esplanade-na Katso eny. Izy ity dia natao indrindra hanampiana ireo mpianatra vao nahazo ny diplôma baccalauréat ahafantatra ny lalam-piofanana tokony ho arahana. Hatramin'ny omaly dia nifanosehana ety amin'ny anjerimanontolo ety Katso izay misy ny hetsika salon de l'étudiant natao indrindra ho an'ireo mpianatra vao afaka bac. Eto no sehatra ampahafantarina ny sampam-pampianarana samihafa ny momba azy, ny fipetratakina amin'ny fifaninanana idirana sy ny maro hafa ihany koa. Saikany amin'ny volana novambra any avokoa no anatanterahana ny fifaninanana idirana ho taona voalohany ety amin'ny université. Ho an'ireo tanora izay tonga nitsidika ny hetsika dia tsara kokoa ny mandraty fianarana eny anivon'ny université Mpanjakana no nilanja ny diplôma izay azo antoka fa ankatoavin'ny fanjakana avy hatrany. Lalàna bebe kokoa misy momba ny fianarana izany hoe ohatrany ahoana natao après bac, inona no mety amin'le zavatra hoe inona mety mifandifinify fahaizana. Eritreretina natao resaka communication amin'ny fanjakana angamba ny hoe voavoaka ianao dia to dia voaray amin'ny resaka aty misy famantarana be daholo ny mpianatra vao afaka bac zany recherche science dia tena zavatra satria sady secolage ao ny diplôma zany tonga dia assuré tsara mihitsy. Tsy ny fampahafantarana ny lalam-piofanana samihafa ihany no misy mandritry ny hetsika salon de l'étudiant izay tora-pitso fa ao ihany koa ireo trano evan'ny orinasa samihafa. Ny tanjona dia ny ampahafantarana ireo sehatra samihafa satria arakaraky ny asa tiana ihany koa ny lalam-piofanana tokony ho arahana. Misy ihany koa ireo orinasa izay mampafantatra ireo tolotr'asa samihafa ao aminy ho an'ireo mpianatra izay efa navita fianarana ety amin'ny anjerimanontolo.